Alléluia. Miarabantsika tsirairay amindray tonga soa eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Tenenao aloha ny eo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra hoe faly ve nareo tonga eto androany. Amen. Araka ny teny Tompo amin'ny Salamo hoe ity ilay andro izay nataon'i Jehova ka hifaly tsy ravoravo amin'izany aho. Amen. Dia izaho manokana aloha tena hoe faly atonga eto androany satria ity izany fotoana fanaovantsika ny Tompo. Amen. Dia anararoatra isika satria izao zany dia efa aliko ny zavatra ho avy any an-danitra. Amen. Izao tsika dia afaka migoka mamonjy afaka iarahantsika amin'ny Tompo dia ohatr'izay koa any an-danitra. Dia araka ilay teny koa hoe manomboka aty an-tany ny fiainana any an-danitra. Amen. Dia andaontsika tena hoe hideran'ny Tompontsika androany ankalazana azy ametraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanany dia atolotsika ho anazy ny voninahitra rehetrarehetra. Dia misy annonce kely fotsiny iangaviana mba tsisy handalo eto alohan'ny kamera eto fa ny lalana raha te ho ary ambadika dia aty maty amin'ny tohatra dia miditra amin'ilay varavarana anankiray atsy. Zay dia andaontsika ary arivavaka ary hitsangantsika ametraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny Tompo androany. Jesosy eo misaotra anao indray fa mbola nomenao an'ity fotoana ity Jesosy ahafahanay miara mivory eto androany. Tena fifaliana be ho ahy Jesosy ny ahafahanay raha sy anabavy Jesosy miaraka eto amin'ny fanatrihanao androany. Tena hoe fahasoavana avy aminao Jesosy mbola mahatonga anay tonga eto androany. Tena tsy avy aminay Jesosy fa ianao irery ihany Jesosy. Vavaka koa zay Jesosy ho an'ilay olona izay te ho eto amin'ity fotoana ity fa mety mbola tarika any an-dalana any. Vavaka izay Jesosy mba tenenao Jesosy ny tantana anazy. Dia mivavaka izay Jesosy mba tenenao Jesosy ny tantana anazy. Dia mivavaka izay Jesosy amin'ity fotoana ity mba tena fanahinao Jesosy ny tarika anay eto androany. Mba tsisy avy aminay Jesosy fa mba tena ianao rery Jesosy ny asa eto androany. Fanahinao Jesosy ny asa aminay tsirairay avy. Dia mivavaka koa izay Jesosy mba tenenao ny hanokatra amin'ny fonay androany. Mba tena tsisy ho fovato Jesosy fa tena andrainy avy aminao Jesosy. Andray le tandrifinay tsirairay avy Jesosy. Dia mametraka an'ity fotoana ity izay eo am-pelantananao androany mba tena ianao Jesosy ny asa amin'ny fahafenoana ty anatinay. Mba tena tsisy sakasakana Jesosy fa tena ianao no hiasa amin'ny fahafenoana amin'ny izay hanina saza ho anay androany. Dia mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ndao tsika ritehaka ho an'ny Tompo androany dia hiderana azy. Ampoianao, wan manuturu, fitiavanao, ampituruku, inuniseu, sautitueu, Tompo ampiainao, wan manuturu, fitiavanao, ampituruku, inuniseu, saucitureu, Tompo ampiana, Tompo ampiana,
ianao lay tsy mamandao kaninony mitranga ianao tsy mety mafoya olana mety andà tsy azo fefena olona mety andà tsy azo tere fa izy leria ampoianao ray manotoro fitiavanao ampitoro inoniseo zao tsy toreo tubo ampianao ampoianao manotoro fitiavanao ampitoro inoniseu zao tsy toreo tubo ampianao tubo ampianao tubo ampianao tumpuniye tumpuni sai tumpuni zao recizao ianao tumpuni fu tumpuni ai tumpuni zao recizao tumpuni ye tumpuni sai tumpuni zao recizao ianao tumpuni fu tumpuni ai tumpuni zao recizao ianao tumpo ianao tumpo ianao tumpo ianao tumpo ianao magufani zao recizao fa ianao tumpo tsisieri matujana tumpo tumpo ianao magufani zao recizao fa ianao tumpo tsisieri matujana lazao ianao nudirenai ianao nudirenai ianao matsangatra quando nivurinaica tera marakiza asantrato izy androany tumpuni eri tumpuni sai tumpuni zao recizao ianao tumpuni fu tumpuni ai zao recizao tumpuni eri tumpuni sai tumpuni zao recizao ianao tumpuni fu tumpuni ai tumpuni zao recizao ianao tumpo ianao tumpo ianao tumpo ianao tumpo ianao
Sandra
anao Amis en joie. Tokoa ianao Jesosy eo amin'ny toeranao androany Jesosy. Manandratra anao zay Jesosy androany. Mankalaza ny anara-masinao zay Jesosy. Tonga soa eto ianao Jesosy androany. Alleluia, alleluia. Sotra anao Jesosy amin'ny fanatrehanao. Mankalaza anao zay. Izay tombola feona rekanao am-pomba fa maniry mafianao dia ombona alalanao izay tombola feona rekanao am-poka fa maniry Nawe, famanirana ni fanacheanao, mandiri ni fu te itoeranao, kasiwao te sosyo, famanatena nawe, fafaraniza ilai kiusitiku newanilana. Não nos faz amar, a vida não me falta. E tá caro pediava não, no minuto acaba um pouco. Tu boia não nos faz amar, a vida não me falta. E tá caro pediava. Socio, manusu, te socio, tu gasu, janawe, marirana, ni fanachena, mariri di fu, te ituera, kasiwa, te socio.
zarazara Sambangubanao Kamado Sul Mado Sul Tesosyo Bunga Sul Yanawe Manirana Ifanachena Maniri Fu Eituerana Asiwa Tesosyo Amanate Nanawe Afanariza Ilayusitiko Yamanilana Fafaraniza Ilayusitiko Yamanilana Fafaraniza Ilayusitiko Marina mihitsy izany tompon Jesosy mandrosoa mihitsy Jesosy aty anatinay androany sokafanay Jesosy mifonay ho anao androany Jesosy Jesosy eo midira atao anatinay Jesosy miandrandra anao zay Jesosy androany mila mifananao zay Jesosy hitarika anay androany mila anao zay Jesosy Alleluia Alleluia Sotra anao Jesosy mankalaza anao say androany Miandrandranao Yao anatiko ao fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino milanao ao
miangokeo atongotra izay androany Jesosy. Jesosy io ianao reliany Jesosy ny akofanay androany Jesosy. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny fiainanay androany. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fanatrehanao androany. Miangokewa tongotra Jesosy.
Alléluia. Itsika kely aloha ny akaikinao a. Dia teneno hoe tonga amin'ny fotoana ny fanomezantsika izao. Amen. Fanomezana avy ato anatin'ny fo. Amen. Tonga amin'ny fotoana ny fanatritsika raha lasana bavy a. Hoentiko kely fotsiny ampaherezana antsika dia voalazantsika ombeny fa ny fanatitra dia tsy miankina amin'ny montant na ny valeur izay atolotritsika. Fantatsika tsara angamba ny tantara izay tao anatin'ny bokin'ny Marka toko 12 any amin'ny 7 any makasika an'ilay ranabavy izay mitondra tena malahelo izay tena nananany no fohiny no mena. Amen. Raha mamaky an'io tantara io tsika dia Jesosy nanakaiky ary nijery ilay fitoerana fanatitra izay tonga ny tsirairay mandrotsaka azafady mandatsaka ao anatin'izany fitoerana fanatitra izany. Zany hoe itsika raha lasana bavy rehefa tonga mitondra ny fanatritsika ty aloha ty dia eo Jesosy. Amen. Zany hoe mahita, tsy hoe mahita ny tenantsika izy, tsy mahita n'ilay vola izay hoentintsika izy, fa tena hoe mahita ny fahafoizan-tena sy ny sakrifisy izay ataontsika mba hoentintsika tena hoe hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanatitra ny raha lasana bavy tena hoe fiderana an'Andriamanitra amin'ny endriny hafa ihany koa fanomezana voninahitra an'Andriamanitra noho ny zavatra izay nataony atsika tsy androany ihany fa nanomboka tamintsika vao tena hoe voavonjy. Amen. Ary tena hoe izay mahatonga ny hoe tsy tokony hoe routine foana ny fandehanantsika ty aloha ty ary ny fanatitra izay hoentintsika dia tokony hoe efa voaomana foana. Amen. Fa tsy hoe rehefa tonga ny alahady dia mikitika kely mba mekely arivoany ara lahy, tsy ohatrany hoe mangataka frena bus akorytsika andeha hanao fanatitra so dia misy 400 kely na misy 500 kely ataoko fre makary. Fa tena hoe efa nomanitsika hoe tia omeko ny tompo, tsy miankina amin'ny fananantsika le izy tsy hoe manana 1 million akory dia ity nomeko, tsy izay mihitsy. Ary matetika koa tsika manao calcul anatin'ny volana anankiray na anatin'ny herinandro anankiray hoe ty vidianako vary, ty vidianako laoka, ty nofatrano, ty ny écolasy, ty ninona, dia ty zany ny ataoko fanatitra. Lasa ohatrany hoe
ambikambon'le izy ny tompo anefa tena hoe mijery hoe manahoana ny ao anatin'ny fotsika ao anatin'izay zavatra zay le ranabavy telo hoe tsy nanana afa-tsy vetina vola varana moa izy io tamin'izany fotoana izany anankiroa no natolony tena hoe inony tena hoe farany tany aminy ary nanana valeur teo amin'ny fiainana iny fa tena hoe foiny any Jesosy amen mety hoe nanana tsy fantatro moa izy zany tamin'izany fotoana izany na hoe nandofa trano na nanahoana fa mety zay voly zay mety hoe natokony tokony hoe vidianany an'ity tokony hoe anaovany an'ity fa tsy nirarahany zany zavatra rehetrarehetra zany izy fa tao anatin'ny sainy dia hoe tompo tena hoe te anao fanatom-pisaorana ho anao ninona situation zay misy dia hoentiko ty dia ho atolotro anao amen alleloia andaotsika hiary hitsangana raha lasana vavy dia hitondra izay efa vohomantsika homentsika an'Andriamanitra afan'Andriamanitra tena hoe mahazo dera sy laza ary voninahitra. Amen. Amen. Nous allons lire un petit passage dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 2. Du verset 1 au verset 5. Néhémie, ça fait partie des livres que beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Parfois, on a tendance à penser que ce sont des histoires anciennes. Et pourtant, nous avons vraiment besoin de comprendre les révélations ou de recevoir les révélations que le Seigneur veut donner à son Église. Lorsque nous manquons de révélation, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu contient des richesses inestimables. Il y a des mystères cachés tellement profonds dans la parole de Dieu. Et avec notre sagesse et notre intelligence humaine, il ne nous est pas du tout possible de comprendre la parole de Dieu.
Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné son esprit Dia izay ny antony hoe namezan'Andriamanitra antsika ny fanahy a pour ouvrir les yeux de notre cœur, mba hanokatra ny masony fotsika afin que nous puissions voir et comprendre. mba ahafahantsika mahita sy mahatakatra. Donc nous allons lire Néhémie chapitre 2, Dia hiaraka makitsika ao amin'ny miatoko faharoa les 5 premiers versets. ny andininy dimy voalohany. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Ary tamin'ny volan'ny Nisana tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artaxerxes raha teo anoloany ny divay dia noraisiko ka natolotry ny mpanjaka fa vao izay aho no mba nalahelo teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, nahoana no malahelo tarehy ianao kanefa tsy marary tsinona, tsy zavatra avy izao fa lahelo am-po mihitsy. Dia raiky tahotra indrindra aho ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ho velona mandrakizay anie ny mpanjaka, ahoana no tsy alahelo tarehy aho fa rava ny tanàna misy ny fasan-drazako sady efa levony afo ny vavahadiny. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, inona ary no angatahinao? Dia nivavaka tamin'Andriamanitra sy ny lanitra aho aloha. Dia vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe, raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fiteo io masonao ny mpanomponao, dia alefaso ho an'ny Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasan-drazako mba hanamboarako izany. Je ne sais pas si est-ce que nous pouvons imaginer ni comprendre ce matin l'état de cœur de Néhémie. Tsy haiko raha takatritsika sy azontsika ny toe-pony Nehemia amin'ity maraina ity. Combien profonde était sa tristesse Hoe nanahoana ny alalin'ny alahelony lorsqu'il a appris que la ville de ses ancêtres a été détruite. rehefa naheno izy hoe rava ny tanin'ny fasan-drazany. Est-ce qu'on dira que Néhémie était animé par un sentiment de patriotisme? Mety afaka hitentsika hoe nahetsiky ny fitiavan-tanindrazany Nehemia. Et que ce matin nous allons prêcher sur le patriotisme. Dia hoe amin'ity maraintsika ity isika dia hiresaka momba ny fitiavan-tanindrazana. Loin de là. Tsy izay Ce qui écœurait Néhémie, fa ny nanetsika ny fony Nehemia c'est que la ville qui a été choisie par Dieu, Jérusalem, dia ny tanàna izay nividian'Andriamanitra Jérusalem elle a été détruite. dia rava. Elle a été ruinée, détruite, incendiée. May le izy rava potika. Une ville qui a été érigée selon le plan et la volonté de Dieu. Tanàna izay natsangana tamin'ny planin'Andriamanitra, drafitr'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Et c'est ça ce qui lui faisait mal au cœur. Dia izay no nampalahelo azy. Toi et moi, nous sommes ici ce matin. Sasy ianao eto amin'ity maraina ity Nous sommes rassemblés en ce lieu en tant qu'Église. dia mivory eto amin'ny maha hoe fiangonana. Et nous savons que l'Église, c'est le plan et la volonté de Dieu. Dia fatatsika hoe ny fiangonana dia drafitra sy sitrapon'Andriamanitra. Mais l'Église, c'est quoi? Fa inona ny atao hoe fiangonana? Est-ce que c'est un endroit où on va chanter? Fiangonana ve dia toerana izay hoe ihirana? On va
faire des offrandes, hoe anaovana fanatitra, écouter un discours, hiaino toroteny, être encouragé, ho ampaherezina, et puis après, on oublie tout. dia rehefa avy eo adintsika daholo ny zavatra rehetra. Est-ce que l'Église, c'est faire partie d'une organisation, d'une association? Ny fiangonana ve dia hoe anatina fikambanana anankiray? C'est quoi l'Église? Inona ny atao hoe fiangonana? Et quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Dia manahoana ny toetra ny fiangonana ankehitriny? Est-ce que quand on regarde l'Église aujourd'hui, Rehefa mijery ny fiangonana ve tsika ankehitriny est-ce qu'elle est selon le cœur de Dieu? dia araka ny fon'Andriamanitra ve izy? Est-ce que l'Église, c'est cet endroit où les gens y vont pour acheter des bénédictions? Ny fiangonana ve ankehitriny dia toerana atongavan'ny olona mba hividianan'izy ireo fitahiny? Des endroits où on vend même les prières? Toerana izay hivarotana vavaka? Est-ce que c'est ces endroits où on va chercher des guérisons? Toerana izay hitadiavana fanasitranana? Est-ce que ce sont ces endroits-là où, lorsqu'on a des problèmes, on va chercher des solutions? Toerana ve hoe rehefa manana olana dia mandeha makany hitady vahaolana? Est-ce cela l'Église selon Dieu? Zany ve ny fiangonana araka an'Andriamanitra? Est-ce que Jésus est mort sur la croix Jesosy ve dia maty eo amin'ny hazo fijaliana pour nous donner de belles maisons, un bon travail, Bah, mais- beaucoup d'argent? mba nome antsika trano tsara, asa tsara sy vola be dia be? Il y a des gens qui ne croient même pas au Seigneur et qui ont tout ça. Misy olona tsy mino amin'ny tompo akory ara fa manana an'izany rehetrarehetra izany. Alors si Jésus est mort pour ça, Ka raha ohatra hoe matiny amin'izany Jesosy alors il est mort en vain. dia tena hoe tsisy dikany fahafatesana Parce que izany. les non-croyants, Satria ireo tsy mino ihany koa ils ont ça même en ne croyant pas au Seigneur. dia manana an'izany izy na dia tsy mino amin'ny tompo ary. Donc l'Église Izany hoe ny fiangonana est bien loin, différent de la conception que beaucoup de chrétiens ont reçue depuis toujours jusqu'à maintenant. dia tena tsy mitovy amin'ny fandraisan'ny kristianina maro azy hatramin'izay sy mandraka ankehitriny. L'Église est vraiment dégradée. Tena hoe ny ratsy ny fiangonana, L'Église a pris une autre orientation. ny vilalana ny fiangonana. Et toi et moi, Ary zasy ianao, où en sommes-nous? aizintsika? Que sommes-nous par rapport à l'état de l'Église? Ary manao antsika manoloana ny toetra ny fiangonana? Sommes-nous des observateurs? Tsika ve dia le mpijery fotsiny? Disons-nous que nous avons reçu les révélations de la parole de Dieu. Miteny fotsiny hoe nandray ny fanambaran'ny Nous avons le ten'Andriamanitra, message de la croix. manana ny filazantsara, Nous ny avons afatrina la sy sainte fijaliana, doctrine. manana fampianarana tsy misy Et kilema, nous sommes dans le confort. dia ao anatin'ny fiadanana itsika Parce que nous connaissons la vérité. satria tsika efa mahafantatra ny marina. Est-ce que cela suffit? Dia ampy ve zay? Néhémie était dans le palais du roi. Nehemia dia tao amin'ny lapan'ny mpanjaka, Il était bien entretenu. tena hoe voakarakara izy, Il avait une bonne position. nanana toerana tsara izy, Il avait la confiance du roi. nanana ny fatokian'ny mpanjaka Il izy, était dans le confort. ary tena tao anatina fiadanana izy. Mais dans son cœur, Fa tao anatin'ny fony il se sentait mal dia tena nalahelo izy en regardant l'état dans lequel se trouvait sa ville. rehefa nijery ny toerana nisy ny tandrazany, En regardant l'état dans lequel se trouvait la ville qui a été choisie par Dieu. rehefa nijery ny toetry n'ilay tanàna izay nividian'Andriamanitra, Il était triste. dia nalahelo Et izy il a pris une décision dia naka fanapa-kevitra izy d'aller rebâtir cette ville. andeha anamboatra n'izany tanàna izany. Quel est l'état de notre cœur par rapport à l'Église, frères et sœurs? Ohatrany ahoana ny fotsika manoloana ny fiangonana raha lasaina bavy? Quand nous regardons l'Église aujourd'hui, Rehefa mijery ny fiangonana antsika ankehitriny, est-ce que le Seigneur il est content de l'état de l'Église? En général, je veux dire. mahafaly ny tompo ve ny toetra ny fiangonany amin'ny ankapobeny ankehitriny?
Quelqu'un peut me répondre? Misy afaka mamaly ve a? Est-ce que le Seigneur il est content? Mahafaly any tompo ve zany? Qu'est-ce qu'il faut faire? Inona no tokony atao? Le Seigneur s'est adressé à Ésaïe. Ny tompo dia niresaka tamin'ny Isaia Et il a dit ceci. dia izao no lazainy. Ésaïe, je pense que c'était le chapitre 6. Eritreretiko hoe eo amin'ny andin'ny fahaenina, toko fahaenina, azafady. Deux minutes, je cherche le passage. Azo video ty hijery an'ilay andalana. Ah, Seigneur. Il a dit, qui enverrai-je? Ohatr'izao lazainy hoe iza no irahako. Oui. Ésaïe chapitre 6, c'est le verset 8. Isaia toko fahaenina andin'ny fahavalo. Mais l'un des séraphins vola vers... Non. 6-8. Oui, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ary nandre ny feon'ny tompo aho, nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao, inty aho, irao aho. Cet appel du Seigneur est encore actuel. Ary io antson'ny tompo io dia mbola eo ankehitriny. Encore ce matin, le Seigneur demande, Ary amin'ity maraina ity ny tompo dia mbola manontany, qui enverrai-je iza no irahiko pour reconstruire mon église, mba hanamboatra ny fiangonana, pour remettre mon église sur les rails, mba hamerina ny fiangonako eo amin'ny lalana tokony ho izy, pour restaurer mon église. mba hamerina ny loha ny fiangonako. Quel genre de chrétiens nous sommes, frères et sœurs? Ary kristiana manao ahoana isika raha lasa Des anabavy? chrétiens de salon Kristiana mipetrapetraka ve? qui vivent dans le confort, Izay mianao anatin'ny qui aiment fiadanana, écouter la bonne parole, izay tia miano teny tsara, qui aiment seulement recevoir et sans pour autant donner. izay tia fotsiny hoe mandray nefa tsy manome. Mais le Seigneur a besoin d'ouvriers. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Fa ny tompo dia mila mpiasa, Il a besoin de serviteurs, d'hommes et de femmes, mila mpanompo izy lehilahy sy qui vehivavy, peuvent se lever, izay afaka qui ont mitsangana, mal au cœur izay de malahelo voir comment est l'état de l'Église aujourd'hui. rehefa mahita ny toetry ny fiangonana ankehitriny. L'Église, c'est quoi? Inona ny atao hoe fiangonana? L'Église, c'est toi et moi. Ny fiangonana dia za sy anao. L'Église, c'est la maison du Seigneur. Ny fiangonana dia trano La ny maison tompo. du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment avec 4 murs. Ny trano tompo, tranon'Andriamanitra dia tsy hoe efitra anankiray misy rindrina C'est efatra, une maison spirituelle. fa trano ara-panahy. Et comme toute maison, Dia tahaka ny trano elle est rehetra bâtie avec des pierres. dia ahorona miaraka amin'ny vato Mais izany, les pierres qui sont utilisées, fa ireo vato izay ce ampiasaina sont des pierres vivantes. dia vato velona. Toi et moi. Za sy La anao. maison de Dieu, Ny c'est une maison tranon'Andriamanitra spirituelle. dia trano fanahy. Alors ces pierres-là que nous sommes, toi et moi, Dia ireo vato ireo izay za sy anao zany le Seigneur veut nous utiliser dia tia hampiasantsika ny pour tompo bâtir sa maison. mba hanorona ny tranony. Mais quel genre de pierre nous sommes? Fa vato karazana manahoana moa Parce qu'il y a isika? deux sortes de pierres. Satria misy karazany roa ny vato. Ou on est une pierre d'achoppement, Na tsika vato fanafitohinana, ou on est une pierre d'édification. na tsika vato amin'ny fanorenana.
Au début, nous sommes tous des pierres d'achoppement. tamin'ny voalohantsika dia efa fanatoinana daholo Nous nous blessons les uns les autres. ary mifandratra isika Nous racontons des choses ici et là. mitantara zavatra etsy sy rotsika Nous rapportons des rumeurs. mitondra fanaratsiana isika Nous blessons nos frères et nos sœurs. ary mandratra ny rahalasy Mais anabavitsika quand nous etsika arrivons dans l'église, fa rehefa tonga ao anatin'ny le fiangonantsika Seigneur veut nous travailler dia te hiasa ao anatintsika ny tompo pour construire une maison. mba hanamboarana Il faut trano bien sûr des pierres. dia mila vato Mais on ne mazava prend ho pas les azy pierres et les superposer immédiatement. fa tsy hoe maka vatsika dia tonga dia ampifanaingentsika fotsiny le Quand izy on regarde dans l'Ancien Testament, rehefa mijery ao amin'ny testamenta taloha itsika comment on a construit le temple, hoe ohatry ny ahoana nandrenana ny tempoly on a engagé des gens qu'on appelle des tailleurs de pierre. dia naka olona izay mpamaky vato mpanamboatra vato Alors, ces tailleurs de pierre, ils ajustaient les pierres, ary reo mpanamboatra vato reo a dia manamboatra n'ireo vato ils a cassaient les parties qui dépassaient vakiny izy ireo a zay ohatrany hoe misy mihoatra kely pour les ajuster mba apahitsy an'izany afin de pouvoir les mettre, leur trouver une place sur le mur. mba ahafahan'ireo vato ireo a mahazo toerana tsara eo amin'ilay rindrina Alors, toi et moi, dia izaho sy ianao nous a sommes comme ces pierres dans la maison du Seigneur. dia ohatra n'ireo vato ireo ihany a Nous avons ao besoin d'être anatin'ny taillés par la parole de Dieu. tranon'Andriamanitra mila amboarin'ny Nous tenin'Andriamanitra avons isika besoin d'être travaillés par la parole de Dieu. mila iasan'ny tenin'Andriamanitra isika Nous avons besoin d'être ajustés par la parole de Dieu. mila hitsy ny tenin'Andriamanitra isika Vous avez vu les tailleurs de pierre, par exemple, quand tu vas en Boumangakeli. hitanareo le mpamaky vato ireny rehefa mandeha ny ambomanga kely tsika Il y a des tailleurs de pierre dia misy an'ireo mpamaky vato ireo et ils tapent sur la pierre dia mikapokapoka an'le et vato ça izy émet un bruit dia misy feo le izy parce que la pierre a mal. satria marary le vato Quand le Seigneur nous façonne, ary ny tompo rehefa manamboatra ça nous fait atsika mal à l'intérieur. dia mamparary atsika izany any anatintsika Mais c'est any pour nous ajuster. fa mba hampahitsy À atsika mesure que nefa nous acceptons que le Seigneur nous ajuste, ary rehefa manaiky tsika ho ahitsy ny tompo nous a trouvons notre place sur le mur de la maison du Seigneur. dia mba hita ny toeratsika eo amin'ny rindrina izay ahorin'ny tompo C'est-à-dire, nous sommes utiles dans la maison du Seigneur. dia ny dikan'izany hoe miasa itsika ao amin'ny tranon'ny tompo Nous ne pouvons pas être utiles dans la maison du Seigneur. tsy afaka ho ampiasaina isika ao amin'ny tranon'ny Nous ne tompo a pouvons pas servir le Seigneur tsy afaka manompo ny tompo tsika si le tailleur ne nous taille pas. raha le mpanamboatra tsy manamboatra Si atsika le Saint-Esprit ne travaille pas en nous raha ohatra ny fanahy masina tsy miasa ao pour anatintsika nous changer, nous transformer, mba hanova atsika pour que le vieil homme meure mba le olona taloha ho faty et que l'homme nouveau ary le olona vaovao a renaisse. ho teraka indray Amen. amen C'est comme ça que nous pouvons servir le Seigneur. dia ohatran'izany ahafahantsika manompo ny tompo C'est pas que nous allons voir ce qui se passe au niveau de l'Église aujourd'hui, tsy hoe rehefa hitantsika dans le monde, bien sûr. zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana eo amin'izao tontolo izao Et ankehitriny nous allons nous mettre à critiquer les autres. dia avytsika hitsikeran'ny sasany Le Seigneur ne nous a pas appelés pour critiquer qui que ce soit. ny tompo a tsy nyantso atsika hitsikerana izana Néhémie, izy lorsqu'il s'est levé, nehemia rehefa nitsangana il izy il n'a donné tort à personne. dia tsy nametsiny an'izana izy Il izy a eu mal au cœur fa nalahelo ny et il fony s'est mis à l'œuvre dia niasa izy pour rebâtir d'abord les murailles. mba hanorina an'ilay rindrina Les murailles d'abord, c'est la première chose qu'il fallait le faire. manda no nataony voalohany Pourquoi il fallait bâtir les murailles? fa maninona le manda no naorina Dans les voalohany anciennes villes, tamin'ny tanàna taloha il y avait donc des murailles qui encerclaient la ville dia misy manda manodidina an'le tanàna pour les protéger mba hiaro an'izy ireo a contre les ennemis. amin'ny fahavalo Et il y avait des portails pour rentrer et sortir. dia misy vavahady a hidirana sy hivoahana Alors ce muraille était détruit. ary io manda io a dia simba Et il fallait donc reconstruire ce muraille. dia mila namboarina io manda io Et au niveau de ces murailles, il y avait souvent des sentinelles. ary eo amin'io manda io matetika dia misy mpiambina Et ces sentinelles, ary reo mpiambina Ils misy veillaient mpitily ary reo mpitily ireo pour a regarder s'il y avait un danger ou il y avait un ennemi qui voulait attaquer. dia mijery izy ireo a raha sendra misy hoe fahavalo hanafika Donc pour protéger la ville,
mba iarovana an'le tanàna il fallait avoir un muraille. dia ny ilana izy a Mais ce manda muraille était détruit. fa io manda io nefa ravo Il y avait des brèches. nisy rava teo Et amin'le quand il izy y a des brèches, ary rehefa misy rava eo amin'io a l'ennemi peut entrer. dia afaka tafiditra eo amin'izay Les renards peuvent entrer. ny fahavalo ny amboala ho tafiditra Et eo quand les amin'izany renards entrent dans la ville, ary rehefa mitsofoka ao amin'ny tanàna ny Qu'est-ce qu'ils font? amboala dia inona ny ataon'izy ireo ils dévorent tout ce qu'ils trouvent. dia mandrapaka izay hitany rehetrarehetra izy Quel est le rapport avec l'Église aujourd'hui? ary inona ny ifandraisan'izany a amin'ny fiangonana ankehitriny Frères et sœurs, raha lasianabavy a j'espère que nous sommes conscients que l'Église est vraiment, d'une manière générale, est dégradée. tena mino aho hoe samy matsapitsika hoe ny fiangonana amin'ny ankapobeny a dia miratsy On enseigne n'importe quoi dans les églises. amin'ny mampianatra zavapoana eo anivon'ny fiangonana Les traditions sont entrées dans l'église. ny fombafomba dia tafiditra eo anivon'ny Le fiangonana monde est entré dans l'église. zao tontolo zao a dia tafiditra eo anivon'ny fiangonana Toutes sortes de commerce et de business est entré dans l'église. misy karazana fandraharana maro tafiditra eo amin'ny fiangonana Des choses qui n'ont jamais existé dans l'église primitive. zay zavatra tsy nisy a tany amin'ny fiangonana voalohany Maintenant, on ne sait pas trop quel genre d'église on a aujourd'hui. amin'izao a tsy fantatsika ntsony hoe karazana fiangonana manahoana ny ananatsika Pourquoi? fa maninona Parce que le muraille est détruit. satria rava le Il manda y a des brèches misy lavaka fidiran'ny et fahavalo les le manda renards sont entrés. dia tafiditra ny amboalo Quels sont ces renards? ary inona reo amboalo reo Les faux docteurs. leo mpampianatra Il tsy y a izy beaucoup de mpampianatra faux sandoka docteurs qui sont entrés dans l'église. betsaka ny mpampianatra sandoka tafiditra eo anivon'ny Ils fiangonana enseignent n'importe quoi. zay mampianatra zavatra tsy isy dika ny zavapoana Et la foi des enfants de Dieu, ary ny du peuple de Dieu, fiangonan'ireo zanak'andriamanitra il est péri. dia Il est péri, il est détruit. dia simpa Maintenant, finoana safady maintenant on croit à n'importe quoi. dia amin'izao tsika minomino zavatra tsy isy dikany Frères et sœurs, raha lasianabavy avons-nous le cœur de Néhémie manana ny fonay miavy pour antsika nous lever mba hitsangana et rebâtir le muraille? dia anangana indray an'le manda Car ce que nous avons aujourd'hui, satria zavatra ananantsika nous avons kehitriny a beaucoup de tours de Babel qui sont élevées. dia misy tilikambo mba bela be dia be mitsangana Pas des murailles, hein? tsy manda Des tours de Babel. fa tilikambo Il y a mibabela beaucoup de gens qui prêchent et ils prêchent n'importe quoi. misy olona be dia be mitory a dia mitory zavatra tsy izy a Ils disent n'importe quoi miteny zavapoana au nom de Dieu amin'ny et anaran'andriamanitra ils ne s'entendent pas entre eux. dia na izy ireo ary a dia tsy mifanaraka Et c'est la confusion totale. dia misy fifangarona eo anivon'izy Ils ireo prêchent l'amour, mitory ny fitiavana mais izy ils ne ireo a s'aiment pas. fa ry zareo dia tsy Ils mifankatia prêchent l'amour, mitory ny fitiavana izy ils ireo s'unissent, dia mitambatra izy mais ireo avec réserve, fa misy zavatra ny anatiny any avec prudence, misy fahamelona avec peur, dia miaraka mitahotra avec manque de confiance. miaraka amin'ny tsy fisiany Pourquoi? fifampitokisana satria manino Parce que ce n'est pas fondé sur un bon fondement. satria tsy tafapetraka eo ambonina Quel est le bon fondement? fanorenana tena izy zany inona ny atao hoe fanorenana tena Le bon izy fondement, ny fanorenana c'est tsara la saine doctrine. dia ny fampianarana tsy Le misy bon krema fondement, ny fanorenana c'est tsara l'enseignement des apôtres. dia ny fampianaran'ny apôstôly Amen. amen Je ne veux pas élever un homme. Hein. za tsy te hanandratra olona Ça fait 40 ans, plus de 40 ans, fa efa efapolo taona mahery a que le frère Mickey ny rahalamiki a et l'équipe apostolique, sy ireo ekipa apôstôlika ils travaillent ensemble, no niara-niasa dans l'unité. ao anatin'ny dans firaisana l'amour. ao anaty sy ny On ne voit pas fitiavana ça nulle part. ary tsy mahita Nulle part zany eny ailleurs. amin'ny toerakafitsika Pourquoi? satria manino Parce qu'ils sont assis sur la bonne doctrine, satria izy ireo a mitoetra amin'ny fampianarana sur tsara la saine doctrine, eo amin'ny sur fampianarana tsy misy l'enseignement des klema apôtres. eo amin'ny Et fampianarany il n'y a pas de apôstôly division. ary tsy misy fisaratsarana eo fisarazarana Amen. amen Amen. amen Je ne suis pas là pour élever un homme, ary za eto a dia tsy manandratra olona mais j'aurais voulu que nous ouvrions nos yeux ce matin fa tiako raha hosikavantsika amin'ny masotsika amin'ity pour marainty comprendre
à quoi nous appartenons. mba hatakarantsika hoe aiza ny tokony hisy Est-ce que atsika nous sommes membres d'une organisation? ao anatina fikambanana ve isika Est-ce que nous sommes membres d'une association? ao anatina fikambanana ve isika Ou bien nous sommes membres du corps du Christ? sa tsika ao anatin'ny tenan'ny Parce kristy que le corps de Christ, satria ny tenan'ny kristy l'Église du Seigneur, ny fiangonany elle est tompo inébranlable. dia tsy voahozongozona Les vents peuvent souffler, mety ho avy ny rivotra les tremblements de terre peuvent arriver, ho avy ny mais la horohorontany maison du Seigneur reste inébranlable. fa ny tranon'ny tompo dia mitoetra tsy Parce qu'elle est voahozongozona fondée sur un bon fondement. satria izy dia tafatoetra ambony Et ce fanorenana tsara fondement, ary io fanorenana io c'est la a sainte doctrine dia ny fampianarana tsy misy kilema et l'enseignement des apôtres. sy ny fampianaran'ireo C'est pour cela, apôstoly frères et sœurs, zay ny antony hoe raha lasana bavy que nous ne cessons pas de nous encourager dia tsy mitsahatra ampifampahery isika à venir ho tonga tous les mercredis isaky ny larobia pour suivre la sainte doctrine mba hanaraka ny fampianarana tsy misy kilema avec le frère Mickey, miaraka amin'ny raha afin lamiki que nous puissions tous ensemble mba ahafahantsika rehetra hoe miaraka être fondés sur le même fondement, tafatoetra eo amina fanorenana un mitovy fondement solide, ary fanorenana mafy un fondement inébranlable. ary fanorenana tsy Si voahozongozona nous nous contentons seulement du dimanche, raha ohatra tsika mionona fotsiny amin'ny alahady a nous deviendrons facilement des chrétiens de salon, dia lasa ho tonga kristianina mipetrapetraka fotsiny des tsika chrétiens de dimanche. kristianina alahady Et nous fotsiny allons toujours nous plaindre. dia lasa hitaraina foana Parce que isika lorsque le vent va souffler, satria rehefa hitsoka ny nous allons rivotra tomber. dia injera Nous isika n'aurons aucune force. ary tsy hanana hery Nous ne isika pouvons pas tenir ferme dia tsy afaka hijoro parce que tsara nous tsika sommes faibles. satria tsika dia malemy Lorsque les renards viendront, rehefa tonga ny amboolo a lorsqu'il viendra les faux enseignements, rehefa ho avy ny les faux fampianaran-diso docteurs, ry mpampianatra on sandoka va partir à tout vent de doctrine. dia lasa hitangilangila ny fampianarana itsika Pourquoi? satria Parce que nahoany nous manquons de fondement. satria tsika tsy ampy fanondrenana Vous savez, la force de l'Église primitive, fantatrareo ve ny herin'ny fiangonana voalohany c'est qu'ils persévéraient ensemble dia tena hoe niaratra izy ireo a dans la communion fraternelle. tao anatin'ny firaisampirahalahy La communion fraternelle, ny firaisampirahalahy ce n'est pas 2 ou 3 heures le dimanche à l'église. tsy hoe adondroadiny telo fotsiny a eo am-piangonana rehefa lahady La Bible dit ils persévéraient ensemble. fa ny tenin'andriamanitra dia niteny hoe niara-nitoetra izy ireo Le a fait d'être ensemble, rehefa hoe miaraka on se consolide, dia miaraka mafy on s'édifie mutuellement. ary mifampahery Vous voyez comment on construit une maison? ary ohatran'izany ny fanorenana trano Vous voyez comment on construit une maison? hitanareo ve hoe ohatrany ahoana ny On fanorenana prend trano des pierres, maka vato on a les met ensemble, dia atambatra l'une après l'autre, atambatra et côte à tsirairay côte. io Et c'est mifanakaiky ça la vie de l'Église. dia ohatran'izany ny Nous sommes fianam-piangonana ensemble, miaraka itsika nous sommes l'un sur l'autre, dia anao ambony ambany sika c'est-à-dire nous nous soutenons les uns les autres, zany hoe fanohana isika on soutient le faible, manohana andreo zay on soutient le malemytsika malheureux, manohana andreo zay on est ensemble malaherytsika pour s'encourager. ary miaraka isika mifampahery Voilà la communion fraternelle. dia zay natao hoe firaisampirahalahy Et les chrétiens de l'Église primitive, ary ny kristiana fiangonana ils ont voalohany a persévéré dans cette communion fraternelle. dia nitoetra tao anatin'io firaisampirahalahy io ry Et ils zareo ont persévéré aussi dans la prière. dia naharitra tamin'ny fivavahana koa izy ireo C'est pour cela que nous nous encourageons encore zay ny antony hoe mbola pour nos réunions hifampaherezatsika de prière ny amin'ny fiarahana mivavaka à 21h. amin'ny 6 alina Nous sommes tous au courant de ça. efa mahafantatra an'izany daholo tsika Nous rehetra pouvons rester dans notre maison afaka hoe any et an-trano nous unir antsika ensemble fa tafaray en isika ligne et prier. aminaty vavaka L'Église, elle avance ny fiangonana dia quand le mandroso peuple de Dieu est à genoux. rehefa mandohalika ny vahoaka Lorsque nous an'andriamanitra nous mettons à genoux, rehefa mandohalika tsika c'est-à-dire lorsque nous prions,
Izany hoe rehefa mivavaka nous isika laissons l'occasion au Seigneur dia avelantsika amin'ny tompo d'œuvrer dans son Église. hiasa ao anatin'ny Et cette fiangonana. œuvre Ary io asa io commence d'abord par moi. dia manomboka amiko aloha Ça commence d'abord par chacun. dia manomboka ao anatiny tsirairay avy. Dieu ne peut pas transformer ma femme Andriamanitra dia tsy afaka hanamboatra ny vadiko si je manova ny n'accepte vadiko pas d'être transformé moi-même. raha ohatra ka tsy manaiko vaina aloha La voalohany. transformation commence d'abord par moi. Fa ny fanovana dia manomboka amiko À aloha. chaque fois que je veux que ma femme soit transformée, Isaky ny mieritreritra hoe mila miova ny je vadiko dois comprendre que c'est moi qui dois être dia transformé. mila azoko aloha hoe izany tokony amboarina voalohany. Amen. Amen. Nous avons besoin de persévérer dans la prière. Mila maharitra anatin'ny mivavaka isika C'est très important, frères et sœurs. ary tena zava-dehibe Notre zany raha rendez-vous lasaina de bavy. prière. Ny fotoana iarahantsika mivavaka Ce n'est pas une obligation. Hein. tsy hoe zavatra adidy le izy Nous ne sommes pas sous la loi, tsy ao anaty lalàna isika mais c'est une invitation. fa fanasana le izy Car la force de l'Église, satria ny herin'ny fiangonana c'est la prière. dia vavaka. Et les premiers chrétiens, Ary ireo kristiana ils ont voalohany a, persévéré aussi dia naharitra ihany koa izy ireo dans l'enseignement des apôtres. tao amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Donc, ce n'est pas seulement le dimanche. Zany hoe tsy rehefa alahady ihany zany Toutes les occasions fa ny fotoana que rehetrarehetra nous avons izay de ananantsika pouvoir entendre la parole de Dieu, ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra nous avons besoin de courir pour aller nous nourrir. dia mila miazakazaka tsika mba ho fahanana. Amen. Amen. La Bible nous dit, Ary ny baiboly dia miteny amintsika l'homme ne vivra pas de pain seulement, hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny mais olona de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Frères et sœurs, Raha lasana nous bavy a sommes les enfants de Dieu, isika ny zanak'Andriamanitra, des enfants spirituels. zanaka ara-panahy Nous avons besoin de nourriture spirituelle. dia mila sakafo ara-panahy Et si isika. cette nourriture spirituelle, Ary raha io sakafo ara-panahy nous io la mangeons seulement le dimanche, hoe isaky ny lahady antsika vao mihinana anazy nous allons mourir de faim. dia ho fatin'ny anohanana Oui isika ou non? sa tsy zany. Admettons que tu manges seulement le dimanche à midi Eritrereto hoe isaky ny lahady atoandro ihany ianao vao misakafo et tu attends l'autre dimanche à midi pour manger. dia miandry lahady manaraka indray ianao vao hisakafo. Comment tu seras? Ohatry ny ahoana Tu ianao seras amin'izay faible, tena hoe alemy tu ianao, seras malade, aratra ianao, tu mourras. ho faty Mais ianao. c'est la même chose pour notre vie Dia spirituelle. ohatran'izany koa fiainantsika Si ara-panahy nous ne nous nourrissons pas de la saine parole de Dieu, raha ohatra isika ka tsy mihinana ny tenina masin'Andriamanitra nous allons maigrir, dia hiahitsika, nous serons faibles, alemy itsika nous ne pouvons pas tenir debout ary tsy ho tafajoro isika face à la persécution, manoloana ny fanenjehana, face aux problèmes de la vie. manoloana n'ireo olana eo amin'ny fiainana. Mais si nous nous nourrissons Fa raha ohatra tsika ka de la mihinana parole de Dieu, ny nous tenin'Andriamanitra pouvons commencer par le lait spirituel. dia afaka manomboka aloha tsika hoe Si nous amin'ny sommes des ronono bébés. ara-panahy raha mbola zaza itsika. À mesure que nous grandissons, Dia rehefa mialehibe le itsika Seigneur nous donne de la nourriture solide dia manome ventin-kanina tsika ny tompo parce que nous mûrissons. satria tsika Mais mematotra. plus nous grandissons, Dia arakaraky ny mialehibe plus tsika nous aurons encore d'autres persécutions. dia mibetsaka ihany ny fanenjehana Nous azo aurons atsika plus de problèmes. dia anana olana betsaka kokoa itsika Mais nous tiendrons toujours fermes. fa ho tafajoro hatrany itsika. Lorsque Néhémie entreprit de rebâtir la muraille, Rehefa nieritreritra ny anangana indray an'le manda i Nehemia, voilà ce qui s'est passé. On va revenir dans on va aller dans Néhémie chapitre 4. dia iverintsika maka eo amin'ny Nehemia toko faefatra Le verset 7 et 8. andiny fafito sy Je fahavalo. pense que pour la version malgache, c'est 1 à 3. Raha amin'ny teny malagasy le izy manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Alors, Néhémie 4, 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages.
Voilà, c'est bon. 7 à 8. Voaloha sy faharoa zany le izy a Nehemia tsoko faefatra ary rehefa reny Sanbala sy Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Astodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema ka efa voavoatra izay rava dia nirehitra mafy ny fahatezerany ary niray tetika izy rehetra andeha hamela an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Inona ny zavatra Pendant nitranga que teto les ennemis ont vu que le mur était en train d'être rebâti, rehefa hita amin'ny fahavalo hoe efa naverina natsangana le l'ennemi manda n'était pas content dia tsy faly ny et il a fahavalo préparé une attaque. dia nanomana fanafiana izy. Le moment où tu prends la décision Amin'ny fotoana ianao mandray fanapa-kevitra de grandir en esprit, hoe hialehibe ao amin'ny fanahy de grandir en maturité, hiamatotra de suivre le Seigneur, anaraka ny de tompo renoncer à toi-même andany et tenanao de te charger de ta croix, hitondra ny azy les fijalianao persécutions viendront, dia ho avy a les critiques viendront, ho avy a ny fitsikerana les problèmes viendront. ho avy ny olana On te dira toutes sortes de choses. dia hiteny holazaina zavatra be deaibe On ianao va te coller toutes sortes d'étiquettes. dia ametrahana karazana anarana be deaibe ianao. Amen. Amen. Mais vas-tu reculer Fa hemitra ve ianao ou tu vas continuer à avancer? sa hitohy androso Malgré ces persécutions que Néhémie a connues, na dia teo ary ny fanenjehana izay niatra tamin'ny Nehemia il ne s'est pas arrêté. dia tsy nijanona izy Pourquoi? satria nanino Parce qu'il avait une foi inébranlable. satria tsy voahozongozona ny finoany. Lorsque nous avons une foi inébranlable, Rehefa manana finoana tsy voahozongozona isika les persécutions viendront, ho avy ny fanenjehana les problèmes viendront, ho avy ny olana mais nous resterons toujours inébranlables. fa ho tsy ho voahozongozona foana itsika. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cette foi inébranlable? Fa ahoana ny ahafahantsika mahazo izany finoana tsy voahozongozona izany Je reviens toujours à l'exemple de l'église primitive. dia miverina foana amin'ilay ohatry ny fiangonana voalohany. Persévérer dans la communion fraternelle, Mitoetra ao anatin'ny firaisampirahalahy persévérer dans l'enseignement des apôtres, maharitra ao amin'ny fampianaran'ny apôstôly persévérer dans la prière. maharitra ao anatin'ny vavaka Et bientôt, on va rompre le pain du Seigneur. dia rehefa aveo itsika On va prendre la table du Seigneur. fanapahana mofon'ny tompo. Voilà le secret pour l'église primitive. Dia izay tsy ambaratelo ny fiangonana voalohany. Ils étaient fondés et enracinés en Christ. Zareo dia tafahorina sy nahazo faka tao amin'ny Kristy Ils se nourrissaient de Christ. ary ny Kristy no sakafon'izy ireo. Ils se nourrissaient de la saine doctrine, des enseignements des apôtres. Ary ny sakafon'izy ireo ihany koa dia ny fampianarana tsy misy klema sy ny fampianaran'ny apôstôly. Dieu veut élever des hommes et des femmes. Andriamanitra dia te hanangana lehilahy sy vehivavy Pas un seul homme, tsy olona ray ni une seule femme. tsy vehivavy ray Mais tsy il lehilahy veut anankiray élever des hommes et des femmes fa lehilahy sy vehivavy maro qui croient réellement en lui, izay tena mino azy marina qui ont une foi inébranlable. ary manana finoana tsy voahozongozona. Cette foi, on ne l'a pas en se couchant au lit, Ary io finoana io dia tsy azo raha hoe matory any ni en an-trano venant à fotsiny. l'église seulement le dimanche, Na hoe rehefa tonga aty am-piangonana fotsiny rehefa lahady mais en vivant une vie chrétienne normale. fa rehefa miainana fiainana kristiana araka ny tokony ho izy. Et une vie chrétienne normale Ary ny fiainana kristiana araka ny comporte tokony ho 4 izy choses. dia misy zavatra efatra ao anatiny: La communion fraternelle, ny firaisampirahalahy, l'enseignement des apôtres, ny fampianaran'ny apôstôly, la vie de prière, ny la persévérer fiainam-bavaka dans la prière et la fraction de pain. ary ny fanapanany mofo. Voilà la règle d'or Ary pour une ireo vie chrétienne normale. ary ireo ny zavatra tokony hananana na fiainana kristiana araka ny tokony ho izy. Le Seigneur a dit que la gloire de sa maison dans les derniers temps, Ary ny tompo dia niteny hoe ny voninahitry ny tranony any am-parany any elle sera grande, beaucoup plus grande que la première. dia ho lehibe indrindra mihoatra ny teo aloha. Mes frères et sœurs, regardons l'état de l'Église aujourd'hui. Raha lasana bavy ndao tsika hijeran'ny
toetra ny fiangonana Est-ce que ankehitriny l'état de l'Église aujourd'hui reflète cette Église glorieuse ny fiangonana ankehitriny ve dia maneho an'io fiangonana be voninahitra io dont le Seigneur parle? araka ny tenin'ny tompo Mais comment est-ce que cette Église glorieuse va ressurgir des cendres? fa ahoana moa ny ivoan'io fiangonana be voninahitra io a Comment? Si nous ahoana restons comme des chrétiens de salon, raha ohatra tsika ka mijanona ho kristianina nipetrapetraka fotsiny le Seigneur est en train de révéler beaucoup de vérités. ary ny tompo a dia manambara famarinana be dia be Et les dernières vérités qu'il nous a révélées, ary ny famarinana faran'izay efa nambarany il a tamintsika révélé les ministères. dia nambarany a ireo asa fanompony Nous avons les ministères. manana andreo asa Nous fanompony avons isika. l'équipe apostolique. manana ny ekipa apostolika itsika Et où sommes-nous? dia aiza moa itsika Le Seigneur a dit, je vous donnerai un berger selon mon cœur. fa ny tompo dia niteny hoe omeko mpiandry anareo a araky ny foko S'il donne des bergers selon son cœur, raha ohatra izy ka mame mpiandry c'est parce araky ny qu'il fony veut a aussi des brebis selon son cœur. satria koa izy te hita ondry a araky ny fony Amen. amen Le Seigneur veut des brebis selon son cœur. ary ny tompo a dia te hita ondry a araky ny fony Mais ces bergers selon le cœur du Seigneur, fa ireo ondry araky ny fony tompo ireo a ils ne peuvent rien nous imposer. ireo mpiandry araky ny fony tompo ireo a dia tsy afaka Ils ne mametraka nous eo obligent alohantsika izy rien. ireo tsy manery atsika izy ireo Mais comme Néhémie, fa tahaka ny Néhémia a il se dresse devant les brèches mijoro eo alohandreo rava izy a pour rebâtir le muraille, amerina norina an'le manda pour reconstruire l'église. amerina norina ny fiangonana Mais Néhémie ne travaillait pas seul. fa Néhémia dia tsy niasa rery izy Il avait une équipe. fa nanana ekipa izy Amen. amen Il y a un peuple qui doit se dresser derrière Néhémie. ary nisy vahoaka zay tokony nitsangana atao aorianan'ny Il Néhémia faut un peuple qui doit se dresser derrière les bergers ary misy vahoaka tokony mitsangana ao aorianan'ireo mpiandry pour rebâtir le muraille. mba hanorina an'le manda Chacun ne parle pas son langage. Hein. tsy hoe ny tsirairay dia samy manana ny fomba fiteniny Les brebis fa ny mpiandry a écoutent la voix de leur berger. ny ondry a dia mihaino feo an'ny Le mpiandry Seigneur nous azy a donné une équipe apostolique ny tompo a dia name antsika ny ekipa qui les a placés apostolika devant nous izay nataony teo aloha antsika pour nous montrer comment construire l'église. mba aneo amintsika hoe ohatry ny ahoana ny fanorenana Comment se faire à l'église. hoe ahoana ny atao hoe Comment fiangonana devait être l'église. ohatry ny ahoana ny tokony ho fiangonana Amen. amen Et notre devoir, dia ny adiditsika c'est d'être derrière ces hommes-là, dia ny mijoro ao aorianan'ireny pour les lehilahy ireny a, soutenir, mba hanohana azy pour ireo prier pour eux. hivavaka ho an'izy ireo Amen. amen Les soutenir par tous les moyens que le Seigneur nous donne. manohana azy ireo a amin'izay zavatra omeny tompo atsika rehetra Nous ne pouvons pas rester inutiles dans la vie de l'église. tsy afaka tsy asa itsika eo amin'ny fiainana C'est pas fiangonana possible qu'un chrétien reste inutile dans la vie de l'église. tsy afaka misy hoe misy kristiana anankiray dia tsy miasa eo amin'ny fiainana fiangonana Sinon, nous risquons de ressembler à ces chaises. raha tsy zany tsika dia ohatrany hoe hitovy amin'reto seza Si reto le Seigneur nous a sauvés, raha ohatra ka namonjy atsika ny si le tompo Seigneur nous a mis dans cette famille qu'est l'église, raha ohatra ny tompo ka nametraka atsika eto amin'ity ankonana ity izay ny c'est fiangonana qu'il veut nous nourrir dia te hamoky atsika pour izy que nous a puissions grandir. mba ahafahantsika mitombo a Il veut nous ajuster, te hanitsy atsika izy a nous équiper ampitao pour atsika pouvoir le servir, mba ahafahantsika manompo pour azy pouvoir contribuer dans l'avancement de son royaume, mba ahafahantsika mandray anjara pour que son nom soit glorifié. mba ahafahan'ny anarany homem-boninahitra Mais pas pour que nous venons chaque dimanche écouter un message, fa tsy hoe parfois tonga dormir en fotsiny écoutant le message. dia mipetraka mihaino afatra dia matorytsika eo ampianona an'le afatra Et après on rentre à la maison. dia rehefa aveo tsika mody any an-trano Ça c'est la religion. zany a natao hoe fombafomba Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de religion. ary eo amin'ny fiangonan'ny tompo a dia tsisy Et il n'y a pas de fombafomba-pivavahana. religieux. ary tsisy mpandeha amin'ny Nous fombafomba-pivavahana formons un corps tsika ao anatin'ny tena et ce corps, il est vivant.
Ary io tena io dia velona. Et quand un corps est vivant, Ary ny tena anankiray rehefa velona il bouge. dia mihetsika. Un corps qui ne bouge pas, Tena izay tsy mihetsika il est mort. dia maty zany. Il est paralysé. Malemy zany. Oh, je suis vraiment étonné de voir certains chrétiens Tena gaga mahitsy mahita kristiana qui restent dans leur maison izay mijanona any et an-trano ils écoutent une radio évangélique dia meno radio évangélique et ils ne izy vont pas à l'église parce qu'ils sont déçus par un tel ou une telle à l'église. dia tsy makany am-piangonana izy satria diso fanantenanany amin'ity Ils sont offensés par X ou par Y. tezitra izy any amin'ny olona anankiray Alors ils restent à l'église, ils restent à la maison dia mijanona any an-trano et izy ils se disent chrétiens. dia miteny io zay kristiana. Mais un chrétien, c'est un membre d'un corps. Fa ny atao hoe kristiana dia ao anatin'ny Admettons que je coupe ce petit tena doigt. iray. Eritrereto hoe tapako ty akikely iray ty Je le coupe complètement. Hein. tapako tanteraka mihitsy Qu'est-ce qu'il va advenir? anao ahoana izy Ah, il va mourir. no faty izy Oui ou non? sa tsy zany. Si je fais sortir ce doigt de mon corps, raha ohatra ty akikely ty ka alako amin'ny tenako il ne sera pas nourri, dia tsy il n'aura pas de sang, tsisy raha dia il n'aura aminazy pas de vie, tsisy fiainana il izy va mourir. dia ho faty izy. Donc un chrétien qui reste chez lui, dia zany hoe kristiana mijanona il n'est pas nourri, izay tsy mahazo sakafo il n'a pas une vie d'église, tsy manana il ne fianam-piangonana fait pas partie du corps, tsy ao anatin'ny tena ah, il va mourir. dia ho faty izy. Mais un chrétien qui est malade, fa ny kristiana iray izay marary un chrétien qui a un problème, kristiana izay manana olana mais qui reste toujours dans l'église, fa mijanona eo anivon'ny qui fait fiangonana toujours partie du corps, izay ao anatin'ny tena foana il a un problème avec un autre, manana olana amin'ny hafa mais il izy va être soigné. fa tena ho voatsabo izy On va prendre soin de lui ho karakaraina izy pour qu'il guérisse, mba ahafahany pour que les hositrana problèmes disparaissent, mba ahafahandreo olana hiala pour qu'il puisse continuer à grandir. mba ahafahany amin'ny lehibe. C'est ça l'église. dia zay ny atao hoe fiangonana. Donc nous ne pouvons pas tsika zany tsy afaka mihitsy être à l'église hoe eo anivon'ny et être fiangonana inutile. dia nefany tsy asa Amen. tsy hanao ninina. Merci. Amen. Amen. C'est quoi ta place dans l'église? Inona ny toeranao eo anivon'ny fiangonana? Hein? C'est quoi ta place? Inona ny toeranao eo anivon'ny On fait des fiangonana? évangélisations? Manao fitoriana Tu n'es filazantsara pas là. dia tsy eo ianao. On fait une réunion de prière? Manao fivoriam-bavaka Tu n'es pas là. dia tsy eo ianao. Il faut balayer la salle? Mila fafana ny trano Tu n'es pas là. dia tsy eo ianao. C'est quoi? dia inona zany? On veut être nourri. Nourri. dia ho vokisana On vient tous les dimanches, on reçoit. tompitsika isaky ny alahady dia mandray. Vous savez ce qui se passe avec une personne qui ne fait que manger? fantatrareo hoe mahazo ny olona anankiray zay tsy misatra fa misakafo Il devient obèse. lasa geza be Et il ne izy peut même pas marcher. dia tsy afaka mihetsika izy tsy afaka mandeha izy. Vous connaissez certainement le lac de Biorirk. fantatrareo ngamba le rano beorizika. Vous avez vu le lac de Biorirk? Hitanareo io rano beorizika io. Vous avez vu son eau? Hitanareo ve ny rano ao? Et vous savez comment on appelle ce lac? dia fantatrareo ve ny anatsonan'io Je rano ne dis io? pas comment ça s'appelle. Il a un nom spécifique. Hein. manana anarana manokana mihitsy izy. Pourquoi ce nom? Fa maninona Parce qu'il zany y a anarana beaucoup de zany? saleté. Satria misy loto be L'eau be ne ao. coule pas. tsy mandeha le rano. Mais allons voir une rivière. fandaotsika ijery hoe misy ony Une rivière où l'eau coule. ony any zay misy rano Comment est cette eau? ohatriny ahoana io rano Elle est propre. madio Elle est limpide. mangarary On peut boire cette eau afaka isotrono Pourquoi? zany satria parce manino qu'elle coule. satria mandeha le izy. Lorsque toi et moi, rehefa hoe zasy ianao nous sommes utiles entre les mains du Seigneur,
hoe ampiasaina eo an-tanany nous tompo devenons des sources de bénédiction pour les autres. dia lasa tonga fitahiana ho an'ny Le hafa izy. Seigneur se sert de toi et moi Ary ny tompo dia mampiasa pour azy ianao bénir les autres, mba ho fitahiana ho pour an'ny sauver hafa les autres. mba ho famonjena ny hafa. Bientôt, on va faire une journée d'évangélisation. anana fotoana hitoriana filazantsaritsika ao aoriana kely ao a Nous allons inviter des gens anasa olona isika et nous allons leur prêcher l'évangile. ary itoro ny filazantsara amin'izy ireo itsika. Les flyers, ils sont déjà prêts ou efa ao ve Les le flyers. taratasy ho zareny Non, ok. mbola tsy ao zany On va distribuer des flyers. ho zaraina le taratasy kely reny a. Peut-être tu ne sais pas prêcher l'évangile à tes amis. mety hoe ianao tsy mahay mitory filazantsara amin'ny namanao C'est pas un problème, tsy olan'izany mais tu peux donner une invitation. fa ianao a afaka manome an'le fanasana Grâce à l'invitation, aux invitations que tu partages, ary amin'ny alalan'iny fanasana zay zarainao iny a des personnes seront certainement sauvées. dia isy olona ho voavonjy azo antoka fa isy olona ho Et tu voavonjy n'es pas inutile. dia amin'izay fotoana izay ianao a tsy ho tsinitsinina. Amen. 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 Notre rendez-vous, c'est le 21 juin. Ary ny fotoanantsika dia amin'ny 2 jona En ce lieu, eto amin'ity nous toeran'ity allons louer le Seigneur ensemble. hiaraka hideran'ny tompo miaraka Nous tsika allons évangéliser. ary hitory ny filazantsara. J'espère que chacun aura le courage Mino hoe anana farisiana ny et la joie sy fifaliana de prendre des invitations hoe aka an'le fanasana et de les distribuer. dia hizaran'izany. Oh, quelle joie dans le Tena ciel hoe fifaliana ny an-danitra any a de voir des âmes qui se répandent, rehefa mahita fanahy anankiray izay mibebaka qui se détournent du mal izay miala amin'ny ratsy pour fanao recevoir Jésus ary andray an Jesosy comme leur Seigneur et Sauveur personnel. ho tompo sy mpamonjy azy. Oh, quelle grâce que toi et moi, Tena hoe fahasoavana ho nous asoanao pouvons participer au salut. hoe afaka Des mandray âmes. anjara atsika ho amin'ny famonjena fanahy. Amen. Amen. Je vais finir Amarana en donnant un exemple. ame ohatra farany Toujours dans le cas de Néhémie. amin'ny alalan'ny zavatra nazo Néhémia Dans la construction du muraille, eo amin'ilay fanondrenana an'le manda lorsqu'on s'est rendu compte que l'ennemi voulait venir détruire le muraille, rehefa reny izy ireo hoe ho avy ny fahavalo andravan'le manda Néhémie a donné une recommandation. dia nanome teny i Néhémia Parce que tout le peuple était en train de travailler. satria ny vahoaka rehetrarehetra dia niara Il n'y avait niasa pas une seule personne qui ne travaillait pas. tsy hoe nisy olona anankiray tsy niasa teo Mais tout le monde s'était mis à l'œuvre pour rebâtir le muraille. fa niara niasa daholo ny rehetrarehetra Alors, namangana Néhémie a an'ilay dit ceci. manda. dia ozy izy Néhémia hoe Que chacun devait avoir une arme d'une main et de l'autre main bâtir le muraille. fa ny tsirairay avy dia tokony manana fitaovam-piadinana amin'ny tany anankiray ary ny tany anankiray manorina an'le manda. Nous avons besoin d'être jaloux de l'évangile. Ary mila saro-piaro ny amin'ny Nous filazantsara avons isika. besoin d'être jaloux de la vérité. Mila saro-piaro ny amin'ny fahamarinana Nous avons isika. besoin d'être jaloux de l'Église. Ary mila saro-piaro ny amin'ny fiangonana Comme isika Dieu le voit. araky ny fahitan'ny tompo anazy. L'Église selon Dieu. Fiangonana Nous araky avons besoin n'Andriamanitra. nous avons besoin d'avoir cette jalousie. Ary mila manana an'izay fahasarotam-piaro zay isika. Nous rebâtissons l'Église. Manorina ny fiangonana Nous isika. participons à la construction de l'Église. Mandray anjara ny fananganana ny fiangonana Mais avec isika. l'autre main, Fa miaraka amin'ny tanana ilany nous tenons une arme. dia miaraka amin'ny fitaovam-piadina Nous attaquons le malin. dia miaraka manafika ny Nous lui fahavalo enlevons son royaume. dia alaitsika amin'ny Nous amenons des âmes au Seigneur. dia hoenty mitondra fanahy eo amin'ny tompo Nous sauvons des gens pour le royaume de Dieu. Nous sauvons des gens pour le royaume de Dieu. amonjy olontsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Les deux mains doivent travailler. dia hiara-iasa ny tanana anankiroa L'une pour construire ny iray ho et fananganana l'autre pour attaquer. dia ny iray On hanafika va dans le terrain de l'ennemi. ho any amin'ny tany ny fahavalo On va isika. chasser les ténèbres.
androaka ny aizina Et on va tsika apporter la lumière dia hitondra pour que le nom fahazavantsika de Jésus soit glorifié. mba homena voninahitra ny Amen. anaran'jesosy Et amen nous allons nous lever. dia hiaraka hitsangana Alléluia. antsika Merci Seigneur. misaotra tompo Alléluia. alleluia